Katroka tsara ny amin'ny valora ariva manaritra ny araba Douglas Topkovavy ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany matoa am-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity santionany zany ny fahavitan'ny famindram-pahefana teo amin'ny senita teo aloha sy ny seni na ireo vomera maleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara. Akoatra izay entina amintsika ihany koa ny tatitry ny vaovao mahakasika ilay raharaha kidnapping na ny fakana-keriny atao masina tao ny sehatra sosialy eo amin'ny lafin'ny fifamoivoizana dia ny tokony hanovana ny lalàna mifehy izany fifamoivoizana izany no akom-baovao entina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity satonany andreo araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola mitohy hatramin'izao ny fanadiadiana sy ny fikarohana ireo mpiray tsy kombakomba tao anatin'ilay raharaha fakanan-keriny tao Toamasina. Ratsaivina moa dia ny alatsinainy lasa teo no sary ny mpitandron'ny filaminana tamina toerana iray Arnaud afaka nanoro ny toerana nitazonana azy araka izany ity farany mitondra ny fanazavana ary any toerana ihany koa mitondra ny fanampanazavana momba izay fa Andriamanarivo. Hatramin'ny 4 Desambra 2024 no nafindran'ireo mpakakerin'ny teto Andranomadio ny toerana nitazoman'izy ireo any Arnaud. Tato amin'ity trano ity no nipetrahany. Tatsy amin'ilay efitra vao miditra itsy misy an'ilay do réponse tazantsika izao no toerana mipetrahan'ireo mpiambina ny Arnaud tato amin'ity tanàna ity zany. Ato amin'ity efitra ilany izay misy anay ity kosa indray dia mbola mizara roa. Atsy ambadika ity efitra vao natsangana ity no nametrahana ny Arnaud araka izao eto amin'ny sary izao dia ny fatsiana no parina mihitsy ny varavarana mitsofoka tao amin'ilay toerana. Araka ny fanadihadiana natao dia iray mpianakaviana iray manana andraikitra sady mpanabe tsongon'olombolo eo anivon'ny fiangonan-dehibe iray ao Toamasina ny tompon'ity trano ity. Ny opération izay nataon'ny polisy tao amin'ny 2e arrondissement izay nisambotra ny mainty Jean Olivier vendredi moa no tena lalan'olona azy tany Mahavatiny Mahambo dia efa aveo moa zany dia anisan'ny suite ny sy ny enchaînement zay zavatra rehetra zay dia ny afarany tamin'ny fahitana le trano nitazomana azy tao Andranomadia tao amin'ny trano Andramatoa Honorine zay vadiny Fanemoy Andranomadia zany tao parcelle 1142 zany nanaovana azy. Efa nanko moa zay dia tratra le zaza dia natratrarana kalakinikova anakefatra sy chargeur felo anankitelo dia chargeur nanesorana bala anankiray zany hoe 30 munitions plus 29 119 munitions araka amin'ny grenade offensive anankiray dia misy karazana vovoka la zany vovoka disperser amin'ny anarany ny anisan'ny vovoka manempotra zany ohatra ka misy olona mivovoa eny dia anisan'ny manempotra zay zany. Tao anatin'izay zany dia misy olona anaky enina fito no tratra zany dia voatifitra i Rakoto Léonce zay mpiantry ny Arnaud dia maty tamin'ny alina fa anisan'ny mpanatitra sakafo tao amin'io zany Ramatokely Sylvia. Zay zany no azo amin'tinana ny zavatra niseho omaly salama tsara ny zaza eo angambany hoe ataoko hoe ny choc nateraky zay fitazomana azy hatrany 10 taona fa salama tsara afaka miresaka tsara izy hatramin'izao. Tamina mpitsara velively no nahitana ny Arnaud omaly ary araky ny fanazavana izay nomeny lehibe ny fampanoavana tamin'ny raina dia milaza izy fa tsy misy mpitsara voaroroy na lavitra nakaiky amin'ity raharaha ity. Misy olona 70 mahery no voaroroy natao enquête natao témoin noenona misy nalefa ny amponja fa tsy misy na mpitsara na iray ary reo. Tsy hoe satria tsy te hanenjika mpitsara fa raha misy zany dia natao ny fanenjena na ny fienoana fa tsy misy le izy aloha hatreto. Raha ny momba ny Arnaud kosa indray fantaniana momba ny kozinany izany hoe Iany no napetra amin'ny voalohany raha tavaverina teo anivon'ny fianakaviana izy. Raha ny fanazavana azo dia tsy mbola nahalala velively ny zava-niatra tamin'ny Iany izay mivonon'ireo mpakakerin'ny Arnaud na ontsany nanatry maso tokoa ny fetsiny tamin'izany. Raha tsy haivina dia ny alatsinainy teo manodidina tamin'ny 10 ora no sary mpitandro filaminana ny toerana nitazonana ny Arnaud. Efa nisy omaly valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny procureur sy ny solotena mpitsara momba ity raharaha ity.